Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy dia maninona ny fiadanan'ny tompo. Fiadanany tsy toa izy ilay avy indrindra amintsika rehetra. Mba hizara zavatra kely anankiray amintsika dia momba ny fampaherezana izany. Izay zany ny zavatra mba ho zaraiko amintsika androany, ataoko fohy dia fohy. Be da be mihitsy isika no miandry fampaherezana amin'olona. Be da be isika no miandrandra, mety hoe teny fampaherezana na zavatra ohatran'izany, ohatra koa hoe tosika fameno na endrin-javatra miendrika fampaherezana amin'ny endriny isan-karazany. Fa androany aho zany dia ampatsiahantsika hoe misy fetrany ny herin'ny fampaherezana avy amin'olombelona. Ary aza adino fa isika olombelona dia misy faiblesse daholo, misy klema daholo. Ny soratra masina dia namaritra an'izay hoe tsy misy marina na dia iray aza, hozy ny soratra masina. Ny azo ambara amin'izay dia hoe raha ohatra raha hoe isika izany ka tsy misy marina na dia iray ary, dia tokony hisy réflexion mitsiry tahaka izao zany any anatin'ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika ho antsika izay mikatsaka ny fahamarinana sy te handray fampaherezana, handray hery. Dia tokony hipetraka zany ny fanontaniana any an-tsaintsika sy any am-pontsika lalina any hoe maninona tokoa moa zany no miandrandra fampaherezana amin'ny olona anankiray izay fantatro fa misy klema, izay fantatro fa tsy tanteraka, izay fantatro fa manana faiblesse tahaka ihany koa, izay mety hoe ao anatin'ny fahakiviana, ao anatin'ny déception, ao anatin'ny endrin-javatra tahaka izany. Fa ny tena marina dia tsy misokatra amin'izay ny masontsika. Izany hoe mety tsy nampahafantarina antsika na tsy fantatsika fa ny olombelona tsirairay dia misy an'izay nambarantsika izay sy namarin'ny Baiboly hoe tsy misy marina na dia iray ary misy klema daholo. Izay indrindra no antony nidinan' Jesosy Kristy tetỳ tany. Tao amin'ny tenany ny nitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra efa naverimberintsika teto foana izay araka ny bokin'ny Kolosiana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tamin'ny anarana Jesosy Kristy dia nisy hery nampidinin'Andriamanitra tsy toa ho atafy antsika, hirestaurer antsika, hanamboarana antsika. Ary izay ilay ambarany amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:15 hoe fa azo hery ianareo amin'ny fotoana sy ny andro na ny ora, amin'ny moment izay ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ositra, azo hery. Ary amin'izay fotoana izay dia tsy hampaherezana isika fa misy hery midina ao anatintsika. Ilay hampaherezana anie rehefa tena fakafakana lalina dia ohatran'izao hitanareo ohatran'ny hoe isika asom-pahoriana. Izay ilay klema ny teneniko teo, izay ilay moment de faiblesse. Isika mandalo vanim-potoana sarotra. Ohatra tena akaiky hoe fahafatesana dia tafalatsaka ao anatin'izay ny ankohonana anankiray dia mifandimby mandalo ny fianakavian-drakoto, ny fianakavian-drabe, ny fianakavian'ny mialatsiny amin'ny anarana voatonona, ratrema sy ny sisa rehetra hatrany hatrany, mitondra teny fampaherezana sy teny fampiononana. Dia eo amin'izay expérience izay mandritra ny fotoam-pamangina dia toy ny hoe soulager ilay olona vangina, tsy ampy hery, ampaherezana. Fa rehefa lasa ny mpamangy dia miverina mitambesatra indray ny alahelo sy ny zavatra tahaka izany. Ary izay indrindra hoy aho no antony nisehoan'i Jesosy Kristy amafisiny any amin'ny bokin'ny Apokalipsy hoe tsy misy any ranomaso
tsy misy intsony ny tomany. Zany hoe rakofa n'ilay hery mamono an'izany rehetrarehetra izany, ny fahoriana, ny fahafatesana, ny fijaliana, ny déception, ny karazana endrin-javatra rehetra izay mahatonga antsika ho tafalatsaka ao anaty fahalemena. Fehiny dia hoe mila fantatsika, mila voaray atsika, mila tsapatsika fa zava-dehibe, tena zava-dehibe dia ny hoe Jesosy Kristy ao amin'ny fafenoan'ny hery sy ny fampiononana rehetra. Araka izany dia tokony mibanjina an' Jesosy tsika, tokony mitodika am' Jesosy tsika, tokony manana ny assurance sy ny fatokisana feno am' Jesosy itsika. Dia amin'izay fotoana izay tsy miandrandra fampaherezana amin'iza sy iza intsony fa ampy sy antonony sy sahaza hoe ato anatiko Jesosy Kristy ka ninonina trangan-javatra atrehako sy iainako sy midona sy miatra amiko. Ny olona rehetra mahita toy ny hoe mijaly sy ao anatin'ny zavatra izay mampahory araka ny fijerin'ny olona, fa ny toerana misy anao ny toerana misy amin'izay fotoana izay feno an'ilay hery Jesosy Kristy rakotra henika an'ilay hery filazantsara dia tsy misy anjara toerany fampaherezana hoentin'ny olona intsony satria efa ao anatinao ilay hery. Voarainao ny hafatra, tsy olona ho ampaherezina ianao, tsy olona malemy sy olona miandrandra teny fampaherezana à gauche à droite na miandry izany amin'ny olona miankina be amin'izany ny fiainanao. Za tsy miteny hoe ratsy zany fa manomboka an'io dia tena olona vonona sy olona misokatra tsara, mivelatra tsara, vonona handray ny hery avy am' Jesosy Kristy dia ny filazantsara izany ianao. Tain'i Jesosy Kristy ambaro ny toe-po, ambaro ny toe-panahy, ambaro ny toe-tsaina ny mombanao rehetra, andraisanao an'izany hery izany. Dikan'izay dia aoka hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fanaraka amin'ny soratra masina ny fitondrantenanao. Veloma tompoko.